herinandro farany amin'ny taona 2012 iny diavintsika teo iny mazava ho azy fa volinandro fety ny ainan'ny malagasy. Io fety io no nanamarika ny vaovao an-tsary teto amin'ny televiziona malagasy. Nanamarika ny fety Noely ny fianakaviam-ben'ny fiadidinan'ny Tetezamita ny 24 Desambra tao amin'ny lapam-panjakana Ambotsirotra, fety niarahana tamin'ireo mpiasa rehetra momba ambady amanjanaka. Fisaorana no nasetrin'izy ireo ny filohan'ny Tetezamita tamin'ny fanomezana sy ny fahatsiarovana amin'izao vanim-potoanan'ny fety izao. Sy nanadin'ny toeramiasa rehetra eo anivon'ny fiadidinan'ny Tetezamita ny filohan-drinirana Rajoelina amin'izao fahatongava ny fety Noely sy ny faran'ny taon'izao. Niara-ny faly tamin'ny filomenakavy teto amin'ny lapam-panjakana Ambotsirotra ny mpiasa rehetra momba ambady amanjanaka. Notolorana fanomezana toy ny vary, menaka, akoho, savony, sira, vatomamy sy ny sisa ny mpiasa tsirairay. Disanjara ihany koa ny ankizy satria dia nitoloran'ny filohan-jady kilalao maro isan-karazany. Mariky ny efalimatra n'izay niarahamiasa izay sy ho fiarana mankalaza ny krismasy farany ao anatin'izao Tetezamita izao ho ny filoza amin'ny rehetra izany. Ny vaninandro ny krismasy dia vaninandro sakrifisy ho an'ny tokatrano sy tsirairay avy. Ary efa niefatra metaona izao izy no miafaka mankalaza izany vaninandro any teto amin'ny seran'ny Kristy. Izao fankalazantsika miaraka ny krismasy faefaka ity no krismasy iarahantsika fitazana ao anatin'ny ity Tetezamita ity satria efa misafidy ny hanolotra lalam-baovao sy fiainam-baovao ny malagasy ary manantena fifiny sy vaovao ary fampandrosoana marina ny daobe. Koa mandoana an'izany dia tsiko mitsotra manokana anareo rehetra mpiara-miasa amiko ato amin'ny présidence. Mitsotra anareo ny esposy ny fandavantena ary indrindra ny fiankaviana izay nateo anareo hatray ka hatramin'izao ny tenaka. Nopofotronareo fa tena mpiarahana mianala izy, mpiarahana mianala tokoa satria ianareo nanako ary izao nanamareo. Hitako ary tsapako ny fitiavana sy ny finiavana ny indrindra tao anatin'ny fifankatiavana sy fifanajana natao anareo nandrindra izay fotoana azo zavana hoe lava sy sarotra niarahantsika izay. Ny vaninandro ny krismasy moa dia vaninandro izarana hafaliana ary indrindra fizarana fanomezana. Izany dia mariantsika eto amin'ny présidence androany satria azo ny tanika tokoa ireo zanatsika menakavy na mibedena ny fety androany. Koa amin'ny fitiavana sy fampiralaliana no miranina ny vaky izay amin'ny menakavy kely. Krismasy kisambaka ho an'ny tokatranon-tsika tsirairay avy ary krismasy feno hafaliana ho an'ny antonanareo tsirairay avy. Enanita mba ho krismasy mitondra fiadana sy fifaliana manerana izao tontolo izao fa indrindra eto Madagasikara mitsisy krismasy ho lefotsy ho arivoty. Ary dia mirakoa antsika rehetra hanao fesitambatra amin'ny fitsakany fotoana ity ka hatratra ny taom-baovao teo lefotsy ho arivo isika rehetrarehetra. Ny sekretera jeneral'ny fiadinan'ny Tetezamita Ajary Sampakosa raha nandray fitenenana ny solon-tenan'ny mpiasa dia nisaotra ny Filo Rajoelina noho izao fahatsiarovana azy ireo izao. Miasa izay mananareo mpianareo sahazatsy kazaranay avy. Tetezamita fampiasana samby fa tsy mampahoaizany izareo izao fanam-pitiavana asanareo izao. Atsaovelana ny fampiasana fa nanandramana ny fananterahana ka nasireo soa ampisaray any amafolo dia engeny ho avelonao, engeny ahoana fanapany ianao
amin'ny tany sy firenena malagasy mamantsika ity. Andriamanitra ny anao zany amin'ny folo. Fantorirana fanomezana manokana teto ny mpiasa zokony indrindra eo anivon'ny fiadiana an-tetezamita Rakoto be Nelson ananika ny faha-80 taonany ho fisaorana azy noho ny asa vitany hatr'izay. Nahasombony manokana ihany koa zanaky ny mpiasa teraka farany indrindra tamin'ity taona 2024 ity. Tontolo andro ny arahan'ny fianakavian'ny fiadiana an-tetezamita nanamarika ny fetiny Noely 2024. Afanaina trano nandraisan'ny mpiasan'ny fiadiana an-tetezamita ny fahatsiarovany Florazuela manakary azy ireo amin'izao akatoko ny fety izao. Fisarana ny folo ambetiten'izy ireo tsy noho ny fanomezana ihany fa ny fiarahan'ny faly ihany koa. Mahafinaritra ny androandroany fa nanao tokoa ny filohan'ny tetezamita taminay vadana miaramila teto amin'ny misaotra anazy pelabe dia faly be dia nirariako dia toy izao foana. Mahafinaritra mihitsy nataon'izy mivady fa dia faly fa tena vokany zanakay. Nahazo kilalao, nahazo misy kilalao ilalaovan'ny ankizy rehetrarehetra, miala voly ny zaza. Mahafinaritra mihitsy fa dia misaotra betsaka anazy mivady, mirary soa izy mivady. Dia mirary peto fambatrao rehetrarehetra dia misaotra ny mpanolotra ny kilalao sy nameany zavatra rehetra, misaotra ny filoha mivady nameany zavatra izay nameny ny ankizy sy ny olona tsirairay avy. Miazo mivara dia fisaorana anazy mivady masiaro ny mpiara-miasa aminy amin'izao fety miasaramandro izao. Dia misaotra indrindra amin'ireo ray aman-dreny zany ny président tetezamita mivady ary mirary soa azy sy ny ankohonany no fiarabanana nataony sy ny firaditso ary ny fanomezana izay niny dia ho an'ny mpiara-miasa tompoko izay le andeha hiala sasatra zany dia mirary soa ho an'ny mpiara-miasa ary mirary keo mba avitany atsakany sy andavany ny ndraikitra izay apetraka aminy ary maniry azy rehetrarehetra koa mba ho tonga amin'izao toeran'izao hoe mba hatratra ny fotoana hiala sasatra fa tsy lafaka andalaka dia mbo mahefana izy ireo atoa mahavita ho an'ny firenena. Misaotra indrindra tompoko. Fiadiana ihany koa ny fifampirarian-tsoa amin'ny fety Noely sy ny taom-baovao. Fa tsy diso anjara tamin'ny fanomezana avy amin'ny filohan'ny tetezamita mivady ireo ankizy tao amin'ny fokotany Ambatobe ny 15 Desambra teny Akamasoa no nifidian'ny filohan'ny tetezamita mianakavy nankalaza ny fetiny Noely. Fampaherezana ireo sahirana sy fahavononana anampy ny ivitoran'ny mpanao asa soa Tarian'i Mampera Pedro no antony fiara-ny faly ho ihany ny filoha any Rajoelina. Fiangasiasy reto ankizy avy amin'ny fanakaviana sahirana eto Ambatobe ireto amin'ity Noely ity. Hitovy amin'ireo ankizy toa azy izy ireo. Mety ohatra mihitsy aza satria ny filohan'ny tetezamita mihitsy nanolotra fanomezana kilalao pispisy bonbon ho azy ireto. dia andro hoe dia andro fanomezana, andro manitolaniana andro Jesosy Kristy fa fifaliana ho an'ny ankizy rehetrarehetra. Misy 700 keto ankizy reto avy amin'ny EPP eto Ambatobe sy avy amin'ny fokotany. Toy ny asa sosialy tanterahan'ny fiadiana tetezamita ho amin'izao fety izao, ity no tanterahany ity taoriany fanomezana ho an'ny komina Katikely sy Mansoa sy ny solon'ody akohany be antitra sy ny sembana. Zavatra mirentirenti natao hoe Noely fa fizarana fitiavana indrindra ho an'ireo tena mila izany, ny kambody, ny sahirana, ny marary, tena ny fampizarana izany fitiavana izany teto amin'ny Akamasoa. Tsy hita sotra teny amin'ny tareny fa sahiranana sy ny fijaliana tamin'ity Noely ity, tsikitsiky, hira sy dia ary teraka no nameny ny fotoam-bavaka.
Miara-nombom-bavaka tamin'ny rehetra teto ny filoha antetezamita mianakavy. Samba ny teny tantarany Akamasoa no misy filoha miarana ankalaza ny noely taminy. Ny izany dia iarahana amin'ny fety amin'ny fianakaviana, iarahana amin'ny fety amin'ny tabaka sy namana, ka amin'ny fianakaviana iray atsika izay misafidiana anay tonga mivavaka miaraka aminareo androany ka tsy tonga ianareo. Matoky izay, matoky eo fa rehan'Andriamanitra, rehan'i Jesosy ny vavaka natao teto androany, reha ny vavaka nataonay ary rehany ny vavaka nataonareo rehetrarehetra. Ny vavaka nataona dia mba hitsaratra miady manerana amin'izao tontolo izao, ary anjaka ny fifankatiavana manerana amin'izao tontolo izao fa indrindra eto Madagasikara, ary indrindra ny vavaka natao dia ny hoe hiena ny fahantrana eto Madagasikara ary mba hifankaty ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara. Tena nampihetsi-po ny filoha mivady teto ny nahita ny hafaliana teny amin'ny tavan'ireo ankizy teto. Na dia fantatra azy fa miaina ao anaty fahasahiranana izy ireo. Namana ho izy ny Mon Père Pedro izay tena nanampy sy tsy nanary. Vonona hifanampy aminy ny filoha antetezamita mivady. Izay toerana dia vonona foana ny fanometana ary indrindra hanampy aminao ny asa soa izay ataonao amin'ny zanantsika na velona. Olona 10 no niara-niombom-bavaka voalohany tamin'ny Mon Père Pedro tamin'ny fotoana 1970. Ankehitriny efa mihoatra ny 7 izy reto miara-mankalaza ny fahatsiarovana ny nahaterahan'i Kristy. Ny zoma lasa teo moa dia efa nahazo fanomezana tamin'ny filoha Andry Rajoelina ireo ankizy tetỳ amin'ny Akamasoa. Fanomezana fety Noely izay ihany dia nanome fitaovana informatika ho an'ny TVM sy ny RNM ny avy eo amin'ny primature lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ho tapitra hatreo ihany koa ny olana ny famatsiana ny herinaratra eto amin'ny TVM sy ny RNM fohy be ametrahana groupe tsy ho ela ny any Ambonitsimbona. Tsy diso anjara amin'ny fanomezana krisimasy ny televiziona malagasy sy ny radio pirenena. Fitaovana informatika no nomen'ny primature lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany anampina amin'ny fampandehanana ny asa. Nambarin'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo fa tokony hamatsy fitaovana ity any amanjery ity ny rehetra satria samy mampiasa azy. Tsisy antony ao anatin'ny fiainana raha tsy mifanampy. Teo fanjifa azy daholo ny androm-panjakana rehetrarehetra ka raha mba samy mifanampy amin'ny fanarenana azy mino fa tokony vetivety. Dia izay mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe izay esprit de partage izay no mba tiana hozaraina ao amin'ny ministère ny hoe tombotsoa iombonana ny hampandeny radio nationale sy télévision nationale fa tsy hoe tombotsoa ho anna ministère iray na ho anna androm-panjakana anankiray fotsiny. Efa manomboka ny asa fanarenana ny réseaux sociaux sy ny riana voalohany eto amin'ny ORTM. Raha vao tapaka ny herinaratra eto amin'ny toerana misy ny fitaovana fampitana sary sy feo ety Ambonitsimbona dia tsy mandeha ny TVM sy RNM any an-tokantrano. Matetik-pitrangy io rehefa andro ratsy, indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao. Nanao ezaka manokana ny ministera serasera amin'ny fametrahana groupe isoroana izay pahatapatapahany herinaratra izay. Raha tsy malala fa fotoam-pahavaratra dia tapatapatapahana ny herinaratra dia toerana fampiasana sosao ho an'ny nationale sy ny malagasy.
ka isoroana zafatapahana matetika zany dia nanapa-kevitra ny ministera fa hoasina karazana sekoly zany le gropy tembonitsirona mba isoroana zay tanjaka izao zany dia matatra eo amin'ny 60 kVA zany hoe mazaka tsara ny fitaovana rehetra itembonitsirona ity misy ny fiarah-miasa matetika dia matetika miaraka amin'ny jirama jirama indrindra ny fametrahana sy fitaovana ity fitaovana ity manomboka any amin'ny latsinainy any natalata efa afaka miasa andalam-pametrahana ny pitsopitsony teknika rehetra momba ity groupe 60 kVA ity ny teknisian'ny DIT sy ny jirama notsindrin'ny ministra ary Laurent Radjason hatrany mafatafiditra amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny aina manjery fanjakana izao atao izao. Isan'ny nanamarika tamin'ny herinandrony ihany koa ny lafin'ny filaminana nandritra ny fetin'ny krismasy izay tsy dia nahitana fandrobana na fanafian-jiolahy ny teto Antananarivo, Itasy, Analamanga, Vakinankaratra ary Bongolava. Nahitana fihinana ihany koa ny nandalo tao amin'ny Vonjitaitra Tetsy amin'ny Asiera. Isan'ny nisongadina ny teo anivon'ny seraseran'ny Tafika nandritra ny 4 taona ny ainan'ny firenena tao anatin'ny toe-draharaha politika izay nahitana fiantraikany teo amin'ny fiainana amin'ny lafiny maro sy ny androm-panjakana ny repoblika. Anisan'ny asongadina eto ihany koa ny fanazavana ny ministry ny vola ny teti-bola tamin'ny fanamboarana ireo tetikasa vaventy ho an'ny vahoaka. Tsy nahitana fandrobana na rahana fanafian-jiolahy teto amin'ny faritany Antananarivo, Itasy, Analamanga, Vakinankaratra ary Bongolava nandritra ny androny 14 sy 15 Desambra. Ny tao Vasina Antsirabe ihany no nisy fanafian-jiolahy. Izay no nitranga no ny fampitomboana ny isan'ny polisy, zandary, ny vezivezy teny rehetra teny, nampitosika koa ny miaramila. Ny tany Bongolava, Itasy dia tsy nahenona totsika hoe resaka fanafian-jiolahy na iray azy. Ny teto Antananarivo moa teto Analamanga, teto Antananarivo sy manodidina azy amin'ny région Analamanga dia tsy nisy na dia iray azy atao hoe fanafian-jiolahy. Ka dia azo lazaina zany misy fandriampahalemana fanilana tanteraka iny fetin'ny Noely iny. Dia mbola manentana ny olona hatrany zahay amin'ny resaka alerte indrindra. Alerte mba maingana satria nisy alerte tamin'ny aliny 24 tonga tena toerana avy hatrany polisy namany sy ny zandary sy ny moreko fahatarana azy fa tsisy moa izy fa alerte nisy fa tsisy liaka. Vokatry ny fandehanana mafy tamin'ny fety izay narahany orana dia roa ny lozam-pifamoivoizana ny tranga. Mbola manentana ny vahoaka mba hitandrina ny resaka circulation indrindra rehefa avy ny orana satria raha ny faraparany teo zao tena manjakandina talohan'ny 24 nisy karambolazina tomobile telo na efatra mihitsy azy dia naratra olona raiky ambin'ny folo. Vokatsy ny fandehanana andro viorona mbola mandeha mafy ny visibilité ratsy dia ratsy ny fahitana. Naramaso ny lafin'ny teknika ny fiara ny Gendarmerie-pirenena amin'ny vanim-potoana ny fety toy izao. Andraikitra satria na dia manao aza ny visite teknika, any visite teknika moa no tena mijery ny zavatra reny. Fa zay ny andalana kosa dia afaka miverifie andreny resaka jiro indrindra ny frein na ny siglasy miandorana dia ao anatiny reny ary misy ny sazy atiana loatra ka misy fandikandalana nefa amin'izao fety zao moa dia resaka fampianarana tena atao dia resaka ataotsika fisoroana. Fa ny enina 15 ny isan'ireo nandalo teto amin'ny Vonjitaitra na urgence hasiera tamin'ity fetin'ny Noely 14 sy 15 Desambra 2010 sy 2010 ity. 930 raha 230 izany tamin'ny taon-dasa. 470 ny nandalo dia nalefanody. 750 kosa ny tazomina teny amin'ny hopitaly. Betsaka ny tsy nahay nitondra ny tena ny andro ny Noely. 320 ny loza vokatry ny adiady sy ny fisotroana toka. Ankoatr'izay ny lozam-pifamoivoizana tonga teto amin'ny Asiera ka ny 14 Desambra no maro kokoa. Nandalo tamin'ny Vonjitaitra avokoa na ny marary vokatry ny loza teny amin'ny toeram-piasana. Ny tao an-trano 20 ary ny teny andalam-be nahitana na loza 20. Hiatrika ny fetin'ny farantaona sy ny taona vaovao isika amin'ny herinandro avy izao. Ny tsy fifehezan-tena no matetika miteraka loza betsaka indrindra. Efa taona izao no niainan'ny firenentsika tao anatina toe-draharaha politika izay nisy fiantraikany toy ny fiainana amin'ny lafiny maro sy tamin'ireo androm-panjakana ny repoblika.
Anisan'ny korontana ny Filohalondahy sy ny mpitandro ny filaminana ary ny rafitra mifehy azy ireo teo amin'ny fampanjakana ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovana ny mponina amin'ny loza isan-karazany, indrindra fa ny asan-dahalo na ambanivohitra izany na an-tanan-dehibe. Niezaka ny tompon'andraikitry ny filaminana na dia voafetra ihany aza ny fitaovana nampiasaina. Nanomboka tamin'ny volana May sy Jona 2012 dia maro ny olana no sedrain'ny tompon'andraikitry ny filaminana amin'ny asa andavanandro. Maromaro ireo lavitra am-perinasa, namonjy ireo mponina izay nampahoriany dahalo ary nanenjika ireo mpangalatra omby. Kinanjo loza nampiorikoditra noho ny hafaran'izany rehetra izany. Izany no antony nandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny volana Septambra 2012 ka nanaovana hetsika goavana nampandriana ny tany amin'ny faritra Nosy, Androy, Iorombe ary Atsimandrefana satria niantso vonjy ireo ray aman-dreny amin'ireo faritra ireo. Ny mahagaga nefa dia mbola misy ireo samanakina mafy sy milaza fa vonomoka tsy voahevitra ny asa fampiandriana tany any Atsimo. Vao maika koa nanampitrotraka ireo fikambanana eto an-toerana sy iraisam-pirenena izay miditra lalina ary miambo mpiaro ny zon'olombelona ka manjary ny vadika ho resaka politika ny asa fampiandrian-tany amonjena ny mpiray firenena. Marina fa tsy misy ny zavatra lavorary, saingy tsy tokony hanamelo ka tsy amin'antony ireo mpitandro ny filaminana nalefa ny fitondram-panjakana any an-toerana. Koa aoka isika rehetra samy eritreritra fa vao maika manasarotra ny asan'ny Filohalondahy sy ireo mpitandro ny filaminana ary mety hahakivy azy ireo ity tsikera sy fanakianana ity. Isika mpiray firenena mihitsy aza no tokony hankahiry azy ireo. Ka ireo tompon'andraikitra ambony misahana ny filaminam-bahoaka dia manainga antsika rehetra hankahery ireo havantsika nalefa ampandry tany ary ampitsahatra ny resabe izay mifono fiandaniana. Zava-dehibe ho azy ireo koa ny fahatokisan'ny mponina sy ny mpitondra fanjakana amin'ny fandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra sy ny fomba hitondrany ny asa fampandrian-tany. Izay amin'ny ankapobeny no ventsy ny fampitam-baovao izay ampitain'ny Ministeran'ny Filohalondahy, ny Ministeran'ny Filaminana Anatiny ary ny Sekretariat-mpanjakana miadidy ny gendarmerie ho an'ny filohan'ny tetezamita, Andriamatoa Prime Ministre, Andriamatoa Siramatoa Ministra isan'ny tokony, Andriamatoa Sekretera-mpanjakana miadidy ny gendarmerie. Teti-bola mazava sy mangarahara no nentina namatsiana ireo tetikasan'ny fiadidiana tetezamita toy ny hôpitaly Manarapenitra, ny Coliseum, ny kianjan'ny Maki izay notokanana farany teo. Notsindrin'ny ministra ny vola sy ny teti-bola fa vola ny vahoaka madiodio no nanaovana ireo tetikasa ho an'ny firenena ireo. Efa ny filohan'ny tetezamita mihitsy no efa nanambarana izy io hoe avy amin'ny vola izay azo tamin'ny Visco no nanaovana izy io tena vola avy amin'ny les frais de mise à disposition de permis minier avy amin'ny Visco izay misy 100 millions de dollars américains zany ireo vola nampiasaina nanaovana ireo tetikasa ireo. Ary io vola io dia sady tena miditra tamin'ny fomba mangarahara tao anatin'ny teti-bolam-panjakana no sady mivoaka ihany koa tamin'ny fomba mangarahara ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Rehefa mandalo ny ireo parlementaire zay na CST zany na CT dia mbola mametraka fanontaniana ihany koa moa zareo hoe fa maninona no tsy nandalo nankatoavina teto aminay izany vola izany sy ny fampiasanan'izy io tena naraka marina ve ny asina hoe procédure budgétaire io zavatra io. Tamin'ny taona 10 dia nisy ordonnance anankiray hoe ordonnance 006 2010 tamin'ny 6 septembre 2010 portant loi de finances rectificative en 2010 zany hoe nitondrana fanitsiana zany ny loi de finances na ny teti-bolam-panjakana tamin'ny taona 10 manontany ny parlementaire hoe fa maninona tsy nandalo teto aminay ka zareo io mbola tsy nisy tamin'izany fotoan'izany. Finiavana sy fanapahan-kevitra goavana no noraisin'ny filohan'ny tetezamita hanomezana karama ireo mpilalao Maki de Madagasikara. Mendrika ho toanana izany hoy izy fa tsy tokony fanakianana no handeha mialoha. Ho an'ny Ministeran'ny vola sy ny teti-bola manokana indray dia ny 5,900 ny vina tamin'ity taon'ity no tratra azo sapahitanana ny fitombon'ny toe-karena sy ny ari-karena ho an'ny Madagasikara ary voatazona ny elanela ny vola malagasy sy ny vola vahiny.
Nisongadina tamin'ny herinandro iny ihany koa ny fihaonan'ny mpanao politika tetsy Antaninarenina sy tetsy Anosy. Fomba fidely politika no tsy nampisalasala ireto mpanao politika ireto nitondra famakianana mahavaivay momba ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta, nitondrana pirofo sy ohatra ary fanazavana teto izany. Tamindrodrozo satria nahoana satria any an-tampo sommet de l'État mihitsy no misy tsy fankazahoana. Rehefa praiminisitra mametraka afiasy amin'ny fitantarana amin'ny filoham-pirenena. Rehefa praiminisitra natao hoe premier ministre de consensus d'union nationale napetraka amin'ny feuille de route, nefa PDP ny zava atao anatin'izany feuille de route zany no tsy ajaina dia velona amin'antarina hoe inona no tokony atao manaraka satria tamin'ny dodona ny firenena. Zaho raha miteketo dia tsy manana olana relation personnelle amin'ny premier ministre Belizy, au contraire, tsakazy tsara zay. Fa kosa dia milaza anareo fa tena déception amin'ny fomba fitantanany, amin'ny toetra comportement amin'ny tsy maha-meneur d'hommage, amin'ny tsy sampiny organisation amin'ny tondrahan'ny gouvernementa, ny fuite de responsabilité sy ny sisa. Ohaza zay ny antony. Voalohany, mametraka izy fa la feuille de route est mon patron. Mieritseritsy izy amin'izany fa manaraky ady voatsainy de sinoa hoe tsy patronko André Arandel. 10 de 10 zany. Raha misy fahalalana ao aminy ny tenan'izany aminy dia 10 zany fahalalana. Voalaza tsara anatin'ny feuille de route ny article 3. Fa André Arandel no chef d'État. Ny chef d'État tompoko nainganena misy anao eto amin'ny tany sy ny fanjakana ao anatina rafa républicaine dia lehibe na praiminisitra. Dikan'izany fa tena izy hoe la feuille de route mon patron dia midika zany André et aussi mon patron. Tsy mipetraka amin'ny fanakianana fotsiny fa nitondra vahaolana ihany koa izy ireo. Tambaranay dia zahay mahatafy tena hoe tokony hoarovana amin'ny fomba aradarana sy lojika ny président André amin'ireo ataka rehetra zay mahazo. Samy tsy d'accord zahay amin'ny fiseniny zany, tsy d'accord zahay amin'le inertie sy le irresponsabilité, tsy d'accord zahay amin'le fisiany critique non constructive sy ny sisa. Ny mahamaika ny rehetra aloha dia nahitamba-olana ivoahana aingana amin'ny krizy. Tsy ny SADC akory no hamaritra ny olona afaka milatsaka hofidiana filoham-pirenena hoy ny MCE Élisée Ratsiraka sy ny CSP Maharanty Jean de Dieu. Ny daty atolotry ny HCC mamaritra ny fepitoana ofisialy amin'ny fametraham-kofidiana no amantarana ireo tena kandida marina. Manana andraikitra ny FFKM miaro ny vahoaka malagasy amin'ny fitandrona ny fiandrianam-pirenena. Efa tonga naminy totika amin'ny FFKM hoe arovy ny olonareo aza mididitra amin'io niny io fa manary havana, manary ondritsika, mampiady an-trano raha io niny io no aplikentsika eto amintsika eto. Machiavellisme no tadiavin'ny sasany apetraka eto Madagasikara, izany hoe famindianana olona fa tsy fitiavany tanindrazana. Tandindromondrozany firenena hoy ny CSP Maharanty, tokony mametra-piarana ny praiminisitra izay mialokaloka amin'ny tondrosotra. Zaho tsy maneho mandeha amin'ny président mbola ilaina ve io praiminisitra tsika io amin'izao problème zao. Nyaty ataotsika hoe communauté internationale nametraka zao efa nialany ny ligne directive zay nandinginy feuille de route azy. Voizina fahavonoan'olona mahatsirava no natao tany atsimo. Ny antony tompona andraikitra ny MCE ilaza ny marina. Rehefa démontré fa misy génocide eto manana droit d'ingérence izy hiditra amintsika eto. Nameraka mitariky ny SADC, nameraka mitariky ny ONU. Tokony hilaza ny SADC fa tsy vitany ny famahana ny olany Madagasikara hoy ny MCE sy CSP Maharanty.
tsy azo inoana koa io tsy filatsahany Ravalomanina fa mifono ambadika hafa. Nanao tatitra momba ny aditany eto Madagasikara ny CST Nèvre Holding. Izy raha atao ny filohan'ny voameran'ny fananatany eo amin'ny filan-kevitra ambony tetezamita no lazainy fa naombany dinitiana tao tamin'ireo mpitondra ambony mba ahafahana miaro ny tombotsoan'ny vahoaka hiaina malalaka amin'ny tany. Manoloana ny fitaraina vahoaka rehetrarehetra reny amin'ny exécutif ohatra ny ohatra fotsiny aloha tsy hoe ohatra zao le fanena sana reny ohatra tsy nazona fitirana tsio dia fa olona telonjato mahery eo dia fanatosoana teo fa fananaiky ny tena misy fitirana agricultura fanaremotry ny teny amin'ny prosara ohatra zany dia fa azo medonina atao tantaratasy rehetrarehetra ary ny fitanainy maro iza zao dia fa nanao tolo-dalàna izay to filan-kevitra ambony tetezamita mba ianana anavozana ny fototra ity zany efa vita somatsara izy zany fa ny sambo mampalaino dia nanohatra ny mankitoanisy fa hoe tsy azo dinenao anaty tetezamita zany. Nanao ny heviny momba ny toedra raha-politika eto Madagasikara ihany koa ny antoko fafisaina. Tena sakana zany raha fijerina azy mialatsiny aminareo dia navilan'ny fanatanteraka isaky ny zavatra miheviny eny akatso raha tsy mandray ndraikitra ny filohan'ny radiolina dia raikitra ny any atsimo raha tsy mandray ndraikitra ny filohan'ny radiolina dia greviny ery aiza mapetrako aminareo raha tsy mandray ndraikitra zay ny any présidence dia tsy mifa sasany tana aleo kotanao satria nanantony sabotena dia natao amin'ny radiolina. Nolazain'izy ireo moa fa manohana hatrany ny filatsahan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fafisainka. Fany amaranana ny songadina androany ny sehatry ny fanatanjahantena medaly volamena 2 tamin'ireo 4 ny adinina no nentin'ny Madagasikara nodina nandritra ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika faritra fahavito eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra tany Seychelles. Fa ankoatr'izay nanao fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny mpanao rugby malagasy 10 taona taorian'ny idiran'ny baolina lavalava teto Madagasikara. Andro Ray Sisa dia higadona ny taona 2012. Efa miomankomana ny rehetra amin'ny fiandrasana ny taona vaovao. Koa mirary antsika rehetra ho tratry ny taona 2012 izahay eto amin'ny televiziona malagasy. Samba Madagasikara voaositra ho tompon-dakan'ny Afrika aty amin'ny faritra fafito eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra. Fifaninanana natao tatsy amin'ny nosy Seychelles. Iarena sy itokina voalohany teo amin'ny isan-tarika, mbola voalohany ihany koa iarena teo amin'ny vehivavy, raha fahatelo kosa itokina teo amin'ny lehilahy. Misy ny fanantenana amin'ny hoavin'ny ity taranja ity. Sambany teo amin'ny tantara fédération zany misy an'izany hoe nahazo champion d'Afrique. Eny hoe mbola nasety aloha le izy fa na izany ary hoe manome fanantenana zany satria tanora ny nahazo an'le izy midika fa misy hoaviny ny tenisy ambony latabatra ny malagasy. Ho an'ny atleta kosa nahitan'izy ireo traikefa maro ny atsiana ny fifaninanana ary mbola vonina izy ireo andeha lavidavitra kokoa. Ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny latsaka 17 taona izay atao eto Madagasikara indray no hetsika lehibe miandry ity taranja ity. 10 taona taorian'ny idiran'ny baolina lavalava teto Madagasikara vao mba nahazo kianja tokana ilalaovana ny mpilalao rugby malagasy. Nitsangana ankehitriny ny kianjan'ny makina amin'ny temple de rugby etsy Andotapenaka ijerena manokana ny fampivoarana ity taranja ity eto amintsika. Andro vitsivitsy taorian'ny nitokana anazy ny 12 desambra teo anefa dia maro ny resaka mely sy fianankianana mahazo. Tsy manaiky izany ny fianakavian-deny ny baolina lavalava malagasy. Sambra ny vonisy izany hoe terrain ho an'ny taranja baolina lavalava zany ka dia raha ny tena izy raha ve tsy tokony hoe aprisika hoe mba hisiny terrain be da be ohatran'ireny ho atao zany ho fanatsarana ny fanatanjahantena. Tsaratsika raha ve manana terrain tsika fa tsy nona fotsiny any kiandra mamasina foana na kiandra malakama fa amin'ny pilavo zany tsy hoe zay resaka ny ambadimbadika fa io zany fakasitsana lehibe ao amin'ny pilavo zany io terrain vidio satria na ny fanaovana musculation azy hitatsika ao anatin'le izy nefa mety amin'ny mpanao rugby mihitsy zany dia ngamba ny fisorana lehibe no tolotrany filoaziny tetezamita na ny aminakehany io. Mitondra vokatra tsara ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy nefa ny rugby tamin'ity taona ity satria dia taorian'ny 10 taona izay ihany koa dia samba nisika ny voaositra ao tompon-dakan'ny Afrika. Rary no izy ireo ny fahazahoana kianja, rary ny ihany koa ny fanomezana tamin'ny karamany maki mba ho fampirisihana azy ireo etsy andaniny fanomanana sahady ny falisantsika
ny fiadina ny amboara eran-tany eo amin'ity taranja ity amin'ny taona 2024 atao eto Madagasikara. Ny mampalahelo amin'le izy a ny tena enjehana zany dia mba nisian'ny olona maromaro tahaka anazy izay nahatsapa zany ny sezaka ataon'ny mpilalao rugby malagasy dia mba mandefa izay fampalipony zany eo anatin'le fanohanana an'le matiky. Aminay zany le izy io tsy mbola tena tafiditsany anatin'le resaka hoe professionnalisme io, tena mbola tsy ano satria bebe zany tena rarana amin'izay fa io le hoe raha misy manome zavatsoanao tindriamy teny hoe misoka to malahelo mihitsy aloha zay ataon'ny tombony lavalava hoe mba io zany mba tombontsona voakely sady raha mijerytsika rehetrarehetra fantatritsika rehetrarehetra fa efa tokony mijery any amin'ny resaka karité amin'izay tsika raha resaka rugby jerena ary manomana koa ny coupe du monde. Mbola miandry ny maki ihany koa ny qualification amin'ny mondial 2015 atao any Angleterre dian'izao dia efa miomana amin'izany isika ho ihany izy ireo. Mitarika ny fananana ny toe-tsaina voninkazo ny fanampiana tahaka izao satria dia tsy iroirosaina intsony izy ireo, efa misy ny kianja anaovana fanazarantena, eo ihany koa ny tambikarama ho fampirisihana ireto mpilalao ny maki ireto. Samy manana ny endrika Hana Maria ny alina 30 Desambra ireo trano filanonana. Miankina amin'ny havoleta sy ny fahaiza-manao ireo mpanafana ny fety ny mety vidim-pidirana amin'izany. Ray alina ariary ny mora indrindra, raha 5 alina sy ray hetsy kosa no ambony indrindra. Raha ny lafin'ny fanentanana kosa dia misy ireo afanain'ny mpanakanto tahaka ity seho etsy vato ity. Dia fety heverina fa misongadina ho an'ny ny famaranantsika antaona ary andraisana ny taona vaovao artista izay tondra hafanana na ny hirany tsirairay avy na ny interprétation na génération rehetra dia hoentinay hampandisana amin'ny sokajin'olona maro na atao hoe ny lehibehibe na ny tanora na ny ankizy dia hirany takatra hatram'izay dia hoentiko aminatin'ny hafanana feno izay arahana interprétation na hira vahina malagasy namana ihany koa. Izany hoe somary mafampana satria hoeverina fa andiny ny fety rehetra isakafo tsara be ihany koa. Misy ihany koa fanentanana amin'ny alalan'ny fikosehana kapila na irony animation DJ izay saika ny tanora no mahazo vahana kokoa. Misy piste anankiroa zany ato piste tropicale natokana ho an'ny tanora dia ny piste anankiray zany ambiance amin'ny rythme muzika rehetrarehetra na ny antsa ny rina zany na ny tanora na ny antsa na ny ankizy afaka atao anatin'ny piste nanambara ireo mpanafanitanana kalazalay fa azo tombony amin'ity farantaona ity ny mozika tropikaly.